Eo amin'ny tontolon'ny fampianarana indray kosa raha dia fantatra fa efa tonga anivon'ny fohy be mpanadinana miparitaka manerana ireo fahampiadidy fampianarana avokoa ireo laza adina amin'ny fanadinana CPE izay tanterana ny faha 12 Jolay ho avy izao raha nambarany teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena. Manomboka amin'ny herinandro ambony kosa moa ny fanapariahana ny laza adina ho an'ny fanadinana BEPC nisy ary ny zava-baovao nentina tamin'ny fanadinana CPE tamin'ny taona ity araka izao tanterany Ravakarandrimanalina azy amintsika izao eo amin'ny sariny mamy rasoana efa kosa. Manomboka amin'ity taona ity dia misy ny fampiasana ny laza adina mivongana na ny sujet d'examen en braille ho an'ny olona manana fahasembanana ara-pahitana raha ny nambarany teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Misy 7 kosa moa ireo olona manana fahasembanana ara-pahitana hiatrika ity fanadinana ity ho amin'ity taona ity. Misy laza adina voatokana ho an'ny mpianatra jamba. Misy zany le laza adina le mivaingana reny. Iny zany zava-baovao. Zay zany ezaka natao miaraka amin'ny ONG privé iray zany no nanatotro satsika izy io, zareo manana an'le fitaovana dia moramora tamintsika nanatotro azy. Ireo kandida manana fahasembanana ara-pahitana ireo dia isany mandrafitra ireo kandida mitotaly 1,774 manerana nosy hiatrika amin'ny fanadinana CPE amin'ny faha 12 volana Jolay ho avy izao. Izy ireo izay hiparitaka manerana ny fobe-panadinana misa 13,900. Efa tomombana 100 ny fanomanana mahakasika ny fanadinana. Andalam-pamahana kosa ny fandovana ny tampo-karama ny mpampianatra na ho an'ireo mandray anjara amin'ny CPE na ho an'ireo mandray anjara amin'ny BEPC izany. Eto koa zany tiako ambara fa efa miravona io olana mikasika fandoavana vakasion io. Fa andala ny mpandoavana azy ny tompon'andraikitra. Fa eo zany tsy mitovy ny fomba fiasan'ny tompon'andraikitra tsiry isamparitra ka misy faritra lasa loha ny fandoavana azy. Misy faritra somary tratraoriana kely ny fandoavana azy. Ny fanadinana BEPC izay anomboka ny 20 Jolay ka hatramin'ny voalohany volana Aogositra kosa dia ahitana mpiadana voasoratra anarana mitotaly 3,703 izay hiparitaka manerana ireo fobe-panadinana misa 7 eo ampamaranana ihany koa ny fanatotana ny laza adina ho an'ny BEPC amin'izao fotoana izao ka anomboka amin'ny herinandro ho avy iny ny fanaparihan'izany eny anivon'ireo toerana manakaiky ny tompo-panadinana, toeran'izay iandrasana ireo mpitandro filaminana avy amin'ny EMOREG ireo laza adina.